Manonona ny fiadanan Jesosy Kristy ho antsika tsirairay avy any tokantrano tsirairay avy any zay tafaraka aminay indray ao anatin'izao fandaharana mahafinaritra izao fandaharana zay anaranao fampianarana ary anaranao ihany koa fampaherezana afatra toriteny zay inoky sy antenaiko fa ampisovana ny fiainanao zay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana. Ny mpanomponao Njiva Rakotosan no miaraka aminao indray eto anio ao anatin'izao fotoana fohy zay iarahantsika eto ka manasa anao ho an'izay mijery fahita lavitra de hatsoa daholo ny ankohonana mba samy mba hovory lanina manoloana ny fahita lavitra mba samy ahita an'izao afatra avy amin'Andriamanitra izao. Ho an'ny mpanaraka ny tambajotra serasera koa de tahaka an'izany, ho an'ny mpihaino onjam-peo ihany kosa de samy mba mitangorona eo ampotrin'ny onjam-peo de mba asiana feo kely ny onjam-peo anao raha tsy manelingelina ny fiarahamonina de ataovy mafimafy raha misy kosa nefa tsy manahira anazy ny fanaovana an'izy mafy fa vao maika fampaherezana ho anazy ary de tena ataovy mafy mihitsy ny onjam-peo anao. Ndao tsika sy anao hiarivavaka avy hatrany ary hidirantsika ao anatin'ny afatra zay nampitondrain'ny tompony tenako. Ivavaka tsika tompoko. Mbola misaotra anao hatrany zay ry Andriamanitra raitsitony amin'izao fahasoavana lehibe zay nomenao anay izao. Fahasoavana zay ahafahanay mianatra ny teninao, ahafahanay mandray, fampaherezana zay ampitrakanay, ahafahanay indray analavitra ny fandringana ny fahavalo satria andray fahalalana zay. Andriamanitra ao anatin'ny fitombavaka fiderana sy fiankohofana zay ho totosaina ny zoma zao de aoka isy olona indray andray fiovam-piainana, andray hery ary andresy ao anatin'ny ady zay hatrehany. Anio ary Andriamanitra mino fa hiasa ny fanahinao masina ary efa hiasa izy de hietro nofo atakatra ny saina irehitra ny fanahy. Hietro nofo atakatra ny saina irehitra ny fanahy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mamerina ny arahaba amin'ny anaran'i Jesosy ary tononoko hatrany ny fiadanan'ny tompo ho antsika tsirairay avy zay mampandroso anay ao anatin'ny tokantrano. Raha lasaina bavy tonga indray ty ny farany herinandro zay iomanantsika ao anatin'ny vavaka fiderana sy fiankohofana zay napetrako ny tompo ao anatin'ny fonay moa hoe mandresy amin'ny fiderana, mandresy amin'ny fiderana. Raha lasaina bavy hijery tenin'Andriamanitra avy hatrany, ny tenin'Andriamanitra ho jerentsika de ao amin'ny mpanao salamy fa 7:100 averiko, mpanao salamy fa 7:100 ny 9:9 hatramin'ny 7. Salamy fa 7:100 ny 9:9 hatramin'ny 7. Averiko farany, salamy fa 7:100 ny 9:9 hatramin'ny 7. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka isy fanandratana an'Andriamanitra eo ambavany sy sabatra ho lela eny an-tanany. Ianao zany ny tenin'Andriamanitra amin'io hoe aoka isy fanandratana an'Andriamanitra eny ambavany, zany hoe aoka isy fiderana an'Andriamanitra any ambavantsika sy ianao. Sy sabatra ho lela eny an-tanany. Sabatra ho lela de tenin'Andriamanitra io zany le fitaovam-piadiana anankiray zay nambarako anao teo. Amalin'ny jentilisa sy amaizan'ny firenena maro. Tsy hitanao le jentilisa le tia miady hevitra amintsika reny raha tena misy marina ary n'Andriamanitra maninona navela manitra tahaka an'izao, maninona le olona tsy matakatra tahaka an'izany zany no nambarany tenin'Andriamanitra hoe aoka isy fanandratana an'Andriamanitra. Manany ianao, raha ianao zany le olona enjehan'ny olona mivavaka zay ataonao de manana toe-po ary ny vavanao ataovy midera an'Andriamanitra hatrany. Ary rehefa tia midera an'Andriamanitra ianao, apetraka Andriamanitra ao ambavanao le sabatra roa lela ahafahanao andresy lahatra ny jentilisa sy amaizana ny firenena maro. Tsy miteny ihany izy hoe eto Madagasikara fa ny firenena maro, zany hoe ho an'ny olona bidera an'Andriamanitra de possible be ho tonga any amin'ny firenen-kafa ho re tadidio fa ny fiderana ihany koa raha nanambara sy nampianatra tamin'ny alarobia teo hoe ny finoana de mahatsara laza
araka nambarany tenin'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Hébreo hoe na tsara laza ny taolo de ny finoana, de ny fiderana koa de mahatsara laza, atonga anao ho fantatry ny olona, atonga anao ho relaza era ny firenena maro rehefa olo ny fiderana ianao ka misy sabatra rolela eny am-bavanao. Amatorany ireo mpanjaka ny amin'ny gadra sy ny olo malaza ny amin'ny gadra vy. Amatorany ireo mpanjaka ny amin'ny gadra sy ny olo malaza ny amin'ny gadra vy. Iza le ho fatorana ireo mpanjaka ny amin'ny gadra. Inona ny mpanjaka ny jetilisa? Ny mpanjaka ny jetilisa de ny devoly. Ho fatorana ny devoly rehefa manana vava tia mideran'Andriamanitra tsika sy ianao, sy ireo olo malaza amin'ny gadra vy. Ho voafatotra ihany koa ireo devoly amin'ny alalan'ny gadra vy. Ho fatorana amin'ny alalan'ny gadra vy, mba hanaovany fitsarana voasoratra, mba hanaovany fitsarana voasoratra, voninahitry ny olona masina rehetra izany. Alleluia. Voninahitry ny olona masina rehetra izany. Alleluia. Galasiana bavy tiako anao ianao na tsara. Ny fiderana de misy lafiny anankiroa tahaka n'ireny hoe pièce de monnaie reny. Amizao manko efa tsy mahita an'izany pièce de monnaie zany tsony isika. Inona moa le pièce de monnaie? Tahaka ny hoe 20 ny 50, misy fasy anankiroa anatin'iny, misy double face. Io moa le anaovantsika kilalao hoe pile ou face. Misy pile de misy fasy anankiroa ny pièce de monnaie na ny vola 50 na ny 20 na ny ariary folo na tsy haiko hoe ohatrinona ny pièce de monnaie ho resahantsika eto. Ny fiankohofana de tahaka ny pièce de monnaie zay manana fasy anankiroa. Ny anankiray ny eo amin'ny côté ilany ny eo amin'ny côté ilany de fiankohofana zay atonga atsika anana protocole ho tonga atsika eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Aveko satria mety misy tsy mahazo zany zavatra ambarako zany. Ny eo amin'ny fasy anankiray na hoe ny eo amin'ny lafiny ilany, ny eo amin'ny lafiny ray aloha atao zany, ny eo amin'ny lafiny ray de misy fombafomba mampanao. Ny fiankofana de fombafomba mampanao ara-panahy zay atonga atsika anakaiky eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny amin'ny ilany kosa ny fiankofana de fitaovana mahery vaika na hoe arme redoutable amin'ny dika teny vahiny. Arme redoutable, fitaovana mahery vaika entina amotehana ny fanjakan'ny aizina na hoe ny royaume de ténèbres. Amotehana ny fanjakan'ny aizina rehefa midera sy miankohaka amin'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetrarehetra isika sy ianao. Zay sady efa afatra lehibe afaka anovany fiainanao. Lafiny ray hoy ateo ny fiderana sy fiankohofana de fomba mampanao ara-panahy anankiray atonga atsika anakaiky misimisy kokoa. Zay ngamba malaza anazy, anakaiky misimisy kokoa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. De ao amin'ny lafin'ilany, ao amin'ny lafin'ilany de arme redoutable na hoe fitaovam-piadina mahery vaika entina motehana ny fanjakan'ny aizina rehefa tena midera sy miankohaka amin'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra isika sy ianao. Tadidio fa isika sy ianao de natsoan'Andriamanitra hidera araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny bokin'i Isaia hoe izao olona noforoniko izao izy no hanambara fiderana ho ahy. Izao olona noforoniko izao no hanambara fiderana ho ahy. Iza le noforon'Andriamanitra? Izao sy ianao le noforon'Andriamanitra. Ary efa avy noforon'Andriamanitra izao sy ianao de noforoniny isika sy ianao mba hanambara fiderana ho an'Andriamanitra. Aveko rehefa avy noforon'Andriamanitra tsika sy ianao de noforoniny mba hanambara fiderana ho an'Andriamanitra. Araka ny teneniko teo hoe misy fasy anankiroa na hoe misy lafiny roa ny zavatra miafina ho ambadika ny fiderana sy ny fiankohofana. Tsarovana efa galasiana bavy
fa rehefa mitera sy miankohaka amin'ny fotsika rehetrarehetra isika senao de ny zavatra mitranga de zao isika senao no miankohaka sy midera fa Andriamanitra no manao fahagagana ary Andriamanitra no mandresy ireo favalo. Aveko isika senao no miankohaka sy midera de Andriamanitra no mandresy ny favalo sy no manao ny fahagagana rehetrarehetra zay takitsika eo amin'ny fiainantsika. Fantatry fa mandalo ady mafy ianao, fantatry fa mandalo tena ady mamay ianao io, fantatro ny zavatra lalovanao. Misy aminao ary tena isaky ny ao-pandrina amin'ny alina ianao tena latsa-dranomaso, tena mitomany ianao ary manontany tena mihitsy misy ve zao Andriamanitra zao e, ary manontany mihitsy ianao hoe tena rovina ihany ary Andriamanitra vao mba hitodika hijery an'ity fiainako ty fa mafy loatra amiko ty zavatra mahazo anaty. Tena mety hoe tena efa kivy ianao mitanondrika ianao, efa tapitra nataonao daholo zao solution rehetrarehetra zao fa ohatrany tsisy nety a, efa tapitra natononao daholo zao zavatra olona rehetrarehetra zao mba hangatahanao fanampiana fa ohatrany namela mosona anao daholo a. Reo olona reo nefa tamin'ny fotoana mbola nanana ianao rehefa nitaraina tany aminao de nanampy ianao, fa zao kosa anjaranao ndray zao mba mandalo fasahiranana de nangataka fanampiana taminy ianao de ohatrany tsy nirarahina ianao, tsy nirarahina ianao. Ary ty zavatra ty tena magaga ana mihitsy ny amin'ny kristianina am'izao fotoana zao, hoe tena mandalo olana pastera, mandalo olana mafy, tsy manatsafidy raha tsy nindram-bola tamin'ny banky, nanao pré bancaire. Magaga ianao nefa tsy miasa ao anatin'io, tsisy sorsana vola miditra eo aminao nefa de sahanao no mindram-bola any amin'ny banky. Tena gaga raha lasaina-bavy am'izany. Afandray raha hoe misy fidiram-bola ara-dalàna ianao, aveko azavaina aminao any fa ny findramam-bola ny trosa de zao ny dikan'izany a, rehefa mitrosa ianao de ny vola zay ho azonao ao amin'ny hoavy ao efa tsy anao tsony fa efa misy tompony iny. Aveko rehefa mindram-bola amin'ny olona ianao de na mitrosa de tsarofo fa mivola zay ho azonao amin'ny hoavy efa tsy anao tsony iny fa efa an'le olona zay nitrosanao. Ray zay ny faharoa verimbery tety foana, ny fitrosana raha lasanabavy de mampiditra ny fanahafantrana eo amin'ny fiainanao, na manokatra midanadana ny varavarana ho an'ny fahantrana hoe mandroso ianao ihany nampandroso an'le fahantrana teo amin'ny fiainanao, ka mety ozy ianao hoe ka tena mafy loatra ne pastere, tena enjana loatra ne pastere. Zay no tokony ampiasantsika finoana raha lasanabavy. Tamin'ny larobia de nianatra tsika toetra tsara anankiray de ny finoana zany. Ny finoana hoy aho teo de araka nambarany tenin'Andriamanitra de finoana ny zavatra zay mbola tsy hitan'ny masonao. Inonao sahady iny zavatra mbola tsy hitan'ny masonao iny fa azonao, mety fahasalamana zany, mety fiainana mandrakizay zany, zany aloha ny tena prioritaire. Fiainana mandrakizay, inonao sahady fe fandova amin'ny fiainana mandrakizay ianao, zay vao manaraka ny aretina, ny tokantrano, ny arabola sy ny maro samihafa. Fa zao raha lasanabavy na inona ady mety natrehanao de nisy fasy anankiroa nambarako taminao teo zay miafina ao ambadiky ny fiderana sy fiankofana. Ny voalohany de zao, ny ao amin'ny fasy anankiray ao amin'ny fasy anankiray de hoy amantsy anao teo hoe protocole. Ozy izy hoe d'un côté la louange est un protocole d'approche de la présence de Dieu. Na hoe ao amin'ny lafiny ray ny fiankohofana an'Andriamanitra de fombafomba ara-panahy mba entitsika anakekezana misimisy kokoa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary ao amin'ny côté ilany kosa de ny fiankohofana sy ny fiderana de arme redoutable, na hoe fitaovam-piadina mahery vaika entitsika motehana ny royaume des ténèbres, na hoe ny fanjakan'ny aizina. Tanisaiko anao teo le zavatra rehetrarehetra hoe mahatonga ny olana be de be, mety tena raha soratanao amin'ny taratasy izy tena mety hoe lista be anankiray mihitsy hoe reto avy ny problème. Fanjakan'ny aizina natonga an'io, ny devolony natonga an'io,
ka zao andeha ampiasaitsika le arme redoutable na le fitaovana mahery vaika no men'Andriamanitra atsika afahantsika mamotika ny asan'ny démonie ny zoma zao ny fotoana atsika senao na inona ady atrehanao na inona ady atrehanao iamantsy anao teo ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe zany Jehova Andriamanitra mova misy zava mahagaga tsy haiko ataova ain'Andriamanitra ny zavatra mahagaga rehetrarehetra na zay tsy sahanao eritreretina koriny agy ain'Andriamanitra zany fa zao nomena atsika ny fitaovam-piadiana atokoko anao ny fampiasana anazy ny zoma zao amin'ny 10 ariva ezakitsika hirava aloha aza vela misy antiny anakananao tsy ho avy amin'io fotoana io fa inoko tanteraka fanao zavatra miavaka sy mahery vaika amin'ny fiainanao Andriamanitra tapitra zay jaly zay lalovanao zay tapitra zay ranomasy aiza lany fotoana sy lany ery amin'ny ranomasy fotsiny fa zao andao rehefa tsy resika amin'ny tontolo ny aganofo dia any amin'ny tontolo ara-panahy no andresentsika anazy de hoy amantsy anao teo hoe rehefa nanomana planina ny devoly entina motehana antsika ndekotsika mba hanamboatra amin'ny planina mba etitsika icontrena ny devoly na anoeratsika ny devoly na amotehana ny asan'ny devoly manatena fa iona aminao fa io fotoana io zay hitondratsika ny loha hevitra hoe mandresy amin'ny fiderana na hoe vavaka fiderana sy fiankofana fotoana zay tsy hanavahana anaram-piangonana tsy hanavahana na iza mihitsiny tsy hanavahana fiaviana tsy hanavahana lokombolo-koditra tsy hanavahana na inona tsy hanavahana mihitsy fa ny tenin'Andriamanitra de milaza hoe zay manatona de tsy mba ho laviko na ina aza mijery ny tenanao ianao mety hoe ianao za tsisy rakitra tsisy fanatitra aza atao sakany zany fa Andriamanitra tsy nanakana ny olona tsy hiditra ao an-tranony raha tsy manana fanatitra fa ny tenanao de efa fanatitra lehibe indrindra de manasa anao ny zoma zao ny fotoana atsika mety efa zoma ianao mandrehan'izao afatra zao de zoma ariva amin'ny 10 ora ao amin'ny Tranomanga Tanamboasainky ao ambadiky ny EPP Beryl Rose aveko Tranomanga Tanamboasainky ao ambadiky ny EPP Beryl Rose raha hoe ianao tsy hitako zany toerana zany de atsony laharatarby 038 30 101 04 038 30 101 04 aza misalasala miantso fa fotoana manokana matoa ianao nataon'Andriamanitra nahita an'ity afatra ity matoa ianao nataon'Andriamanitra nandreha an'ity afatra ity de ianao io mihitsiny nefa tian'Andriamanitra hovaina ny fiainanao ka manatena ny ona aminao zahay amin'io fotoana io fotoana sarobidy zay iankofatsika sy ideratsika an'Andriamanitra anaovantsika vavaka mahery vaika ary andraisantsika fampianarana ny mpanomponao pasteur Njiva Rakotoson no niaraka taminao teto mino fanahery ianao